ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana raha mbola tafahona ety indray afaka manaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana ity eto amin'ny radio teny fiainana. Maniry indrindra ny fitahin'ny tompo omba antsika tsirairay amin'ny alalan'ny fiainona ity fandaharana ity. Ny lohahevi-dehibe banjintsika mandritra ity herinandro ity dia ny hoe Andriamanitra no tompo, Andriamanitra no tompo. Ary amin'ny mahatompo azy dia manana fahefana feno izy amin'izay ataony. Izany atao hevitra miperekeopantsika voatondro ho amin'ity andro alakamisy 5 novambra ity dia ny momba ny fahefan'Andriamanitra hanao fanavotana ho an'ny mpanota. Zay namaritantsika ny lohateny manao hoe Andriamanitra tompon'ny fanavotana ny olona. Andriamanitra tompon'ny fanavotana ny olona. Izany dia araka ny voasoratra hoe fakitsika amin'ny anaran'ny tompo izy na Jesosy natolotra noho ny fahadisotsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina 5:5. Andeha resantsika vetivety ny votoatin-kevitra fonosiny hoe Andriamanitra tompon'ny fanavotana ny olona. Izany dia milaza fa Andriamanitra no tompo manapaka sy miantoka feno ny amin'ny fanavotana ny olona mpanota. Milaza avy hatrany zany fa foana tsy misy heriny, zany hoe tsinitsinina ary mampanota azy ao anatin'Andriamanitra ireo endrika sy fomba samihafa ataon'ny olona ho fanavotana. Dia ireo fomba tsampy zany zay vokatry ny tsy fahalalana sy vokatry ny famitana ataon'ny devolo rahateo toy ny fanaovana sorona aim-biby, sorona ain'olona sy ny fomba hafa koa. Fa ny hevi-dehibe ambarany hoe Andriamanitra tompon'ny fanavotana ny olona dia ny hoe sitrany indrindra ny fanavotana ny mpanota ary manana fahefana feno izy handidy sy anatanteraka izany. Ho an'izany dia tsy adinontsika ny teny Jesosy manao hoe indro efa nomena ahy ho izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Araka ny Matteo 7:7-8 dia fahefana amin'ny zavatra rehetra sady tsy mba voafetra ny toerana izany. Io fahefana io dia tsy misaraka amin'ny teniny manao hoe fa famondram-po no sitrako, araka ny Hosea 4:4 izany. Milaza fa fahefana sy fitiavana izay no entin'ny tompo ao amin'ny Jesosy Kristy. Koa raha ampiarina izany fahefana zany amin'izao antondresaka momba ny fanavotana izao dia azo adika avy hatrany ho fanavotana manam-pahefana, zany hoe fanavotana tsy hay sakanana satria Andriamanitra no manao azy. Tena asan'Andriamanitra ny fanavotana araka ny teny manao hoe miasa ao izy, koa iza moa no ahasakana izany. Isaia 7:2-2. Ary indrindra fanavotana feno fitiavana tokoa ka vonina ny hamela heloka indrindra fa ny fitiavana manaro na fahontana maro araka ny obolana 10:2-2. Fa izay nanao fahatsoana dia mendrika ny fanameloana tokoa kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny famondram-pony zany dia nomeny famelan-keloka ny nanota ny diso
mba ho fanamarinana azy, zany hoe fanaovana azy ho marina, ary dia afaka amin'ny fanameloana rehetra no fahadisomina izy, araka ny tenin'ny Paoly ho an'ny Romana manao hoe fa tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Romana 9:2. Amin'izany dia hoy ny Tompo, tsy tonga ho iantso ny marina fa ny mpanota. Dia izy iverina amin'Andriamanitra hibebaka tokoa mba handray ny famelan-keloka ho fanamarinan'Andriamanitra azy. Fa izay miaiky ny fahotany no hamarinan'Andriamanitra, araka ny Jaona 1:2-7. Dia toa ilay mpamory hetra izay nitehatrahatra nanao hoe Andriamanitra ô mamindrafo ho amiko mpanota. Liko 7:17. Fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo. Oabolona 7:20. Ary rehefa izany dia tanterahan'ny Tompo amin'izay mindro sy mandray ny asa fanavotana nataony tokoa, araka ny voasoratra hoe ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Romana 9:7. Dia olona nantaon'Andriamanitra ho mpiray antoka aminy, ho zanaka mpandova azy sy mpiara-miasa aminy, araka ny teny Jesosy manao hoe izay minoasy ny asa ataoko no hataony koa. Jaona 4:20-20. Raha atao indray mijery ny asa fanavotana izay nataon'Andriamanitra ry havana, dia tena asa fananganana avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, araka ny teny Jesosy manao hoe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona 5:20. Dia ny alany tamin'ny haizany zao tontolo zao mahamono sy mahafaty azy, ka hitafiny ny fahazavanaina avy amin'Andriamanitra. Fa izao Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Jaona 5:20. Izany tokoa ny vokatry ny asa-panavotana nataon'i Jesosy amin'ny olona izay nandray sy mino azy. Inona marina rehefa izany no atao hoe fanavotana? Inona sinina no lafiny mety ho kasiny? Marina vetrany aloha fa tsy kely ny filazana momba ny fanavotana amin'ny soratra masina. Hita amin'ny 2 soratra masina tsy latsaky ny 1:100 zany. Ka ny boky Levitikosy Nomery no be indrindra mikasika ny fanavotana, ary ny epistily ho an'ny Hebreo kosa no azo lazaina ho mame ny votopatin-kevitry ny fanavotana. Dia izy mikasika indrindra ny asa mpisoronana izay tarafina ary hita ary ny tanterahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpisorona be lehibe ho antsika mpanota. Araka izany dia asa mpisoronana ny asa-panavotana raha foto-kevitra raketiny, ary ekena fa izy no ilafiny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra izay voafintina ao amin'ny Jaona 7:20 fantatritsika loatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao ny tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny amin'ny votopatin-kevitra fonosony fanavotana na asa fanavotana dia azontsika finitinina toy izao manaraka izao. Voalohany, fanatsoahana avy eo am-pelantanana izay tsy tompony ka namatotra sy nambabo ary taka ny zanak'Israely dia nanandevo azy tany Egipta, mba hamerenana azy eo amin'izay tena tompony indray. Ny amin'izany no nitenenan'ny Tompo miantaona tamin'ny Mosesy manao hoe koa avy ankehitriny ianao iraiko ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Exodus 7:20. Ary rehefa izany dia ho ihany ny Tompo taminy, homba anondoko aho, ary izao no famantarana ho anao fa izaho no efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ny ity tendrombohitra ity ianareo. Exodus 7:20. Avy amin'izany no azon'ny fiangonany mino miteny manao hoe
azy isika dia olony sy ondry fiandrony. Salamy fahazato andininy fahatelo. Ny hevitra faharoa, ny fanavotana dia fividianana na fanomezana tambiny ny zavatra zay avotana, tanjany na fananana ary indrindra na olona. Fa amin'izany dia hoy Jehovah Andriamanitra fehizay tamin'ny Jeremia mpaminany: vidionao vola ny saha ary makavavolombelona na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana aza ny tanàna dia ny vahiny zany. Jeremia 4:5-20. Ary dinampiny hoe: indro izaho no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va? Jeremia 4:7-20. Mba hilazana fa tena asan'Andriamanitra madiodio zay tsy takatry ny saina na vita ny herin'ny olombelona ny asa fanavotana. Raha mpiarina ara-pilazany tsara izany dia azo dika hoe satria efa voavidy ho an'ny ota ka babon'ny ota isika olombelona, dia novidian'i Jesosy lafo tamin'ny rany ho an'Andriamanitra. Araka Petera 1:7-7. Izany dia nohony fitiavany antsika. Andeha fezona ry havana izao antondinika lehibe zay antom-panavotana antsika izao. Inona no atao? Meteza ho vidiny rany Jesosy, meteza ho dioviny rany Jesosy, meteza hamarininy rany Jesosy. Hoy Jaona mpanao batisa raha nanondro azy: indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra na mitondra ny fahotana zao tontolo izao. Jaona 1:7 dia araka ny vaky tentsika voalohany, Jaona 1:7-7 dia hoy koa ny apôstôly Paoly: Kristy izay natolotra no hony fahasotsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romana 4:4-5 araka ny vaky teny faharoa, Romana 4:4-7-5. Ireo teny roa ireo dia samy manovo avy amin'ny boky Isaia mpaminany 7:10 zay azo adika ho ny tenin'ny fiaretan'i Jesosy Kristy ho fanavotana ny mpanota. Raisy tokoa Jesosy ry havana, fa izy no mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra zay nanao fanavotana no ho ny eloko ny olona, araka ny Hebreo 2:7. Ary tsy mba nitondra ranoslahy sy ranjanakomby izy, fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Hebreo 7:12. Fanavotana moasy ho anao zany. Ary noho izany dia mpananalana amin'izay fanekena vaovao izy, dia ny fanekempanavotana amin'ny rany. Rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany, dia tamin'ny fitandremana ny lalàna zany zay tsy tratratsika mpanota, mba hahazon'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay, araka ny Hebreo 7:5-5. Izy no voantso handray ny teny fikasana dia zazo fianao zay ivantana zao tenin'Andriamanitra amin'ity andro ity izao. Jesosy Kristy tonga ary miditra eto amintsika sy te onona ao anatitsika. Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra. Kristy ao anatinareo, tonky mpanavotana mandrakizay. Ho voninahitry ny ray ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay tia antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra
ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.